Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paminany Yunus alayhi salam dia niray ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala tao amin'ny tanàna anankiray antsoina hoe Ninive tao Irak. Niantso ireo vahoakany ary hanala azy ireo tao anatin'izany fanompoan-tsampy izany. Saingy tsy nentina maly ireo vahoakany ary tsy nentina ankatoa ny didy aman-dalàna izay noentiny mpaminany Yunus alayhi salam. Farany dia tezitra izy ka niala tanànany Irak handeha tamin'ny toerana anankiray, nefa tsy mbola nitonga ny didiny Allah nanala azy tamin'izany tanàna izany. Rehefa nandeha izy teny amin'ny botry anankiray dia navesatra izany botry izany ary saika nilentika na ho dobo mihitsy. Dia nanapa-kevitra ny olona rehetra tao anatin'izany sambo izany hoe ariana ireo entana. Tapitra nariana avokoa ireo entana nefa mbola navesatra ilay botry ka nanao an-tsapaka izy ireo hoe iza amin'ireto olombelona no atsipy any anatin'izany rano izany. Rehefa natao ny an-tsapaka dia anaran'ny mpaminany Yunus alayhi salam no nivoaka. Dia naverina fanondroa ny an-tsapaka mbola anaran'ny Yunus alayhi salam no nivoaka. Ary rehefa naverina intelo ilay an-tsapaka dia mbola anaran'ny Yunus alayhi salam no nivoaka, ka niala tsiny taminy ilay tombony botry manao hoe tena tsy maintsy ianao no alatsaka any anatin'izany rano izany satria efa natao intelo ny an-tsapaka dia mbola anaranao ihany no mivoaka eto. Natsipy tany anatin'ny rano i mpaminany Yunus alayhi salam, tonga dia nitataza ny baleine na trondro lehibe anankiray. Nijanona tao anatin'izany kibon'ny baleine izany izy nandritra amin'ny fotoana maharitra, misy ny teny hoe 3 andro, misy ny teny 2 volana, misy ny teny ho 4 bolana. Rehefa tao anatin'ny ezipito izy, niasa loha, natahotra ary tsy nahita vahaolana intsony izy teo amin'ny fiainany, dia nitodi-doha izy tamin'ny Allah subhanahu wa ta'ala ka nangataka ilay doa manao hoe la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Izay doa izay dia midika manao hoe tsy misy tompo azo tompona afa-tsy ianao irery ry tompo Allah, ary izao dia tao anatin'ny fanaovana tsirariny tamin'ny tenako. Vao nanao an'izany doa izany izy dia novaliany Allah subhanahu wa ta'ala ary noesoriny Allah tao anatin'ny asaloha ka tafavoaka tao anatin'izany kibon'ny baleine izany i mpaminany Yunus alayhi salam. Boky masina al-Qur'an il-Karim tantaran'izany manao hoe wadhannun idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh-dhalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadhalika nunjil mu'minin. Ary mpaminany Yunus tenen'ny Allah dia nandeha ankatezerany ny alan'ny tanàna nisy azy ka rendrika tao anatin'ny rano. Rehefa tao anatin'ny ezipito izy dia namerimberina ilay doa manao hoe la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin, dia navotanay izy ary nesorinay teo aminy ilay asalohany ary tahaka izany ihany koa ny anavotanay an'ireo mpino rehetra eto ambony tany. Izany teniny Allah zany dia manome vaovao mahafaly antsika hoe tahaka izany ihany koa no anavotanay an'ireo mpino amin'ny asaloha sy adi-tsaina izay misy azy. Afatra ho antsika rehetra, ho anao izay be asaloha, adin-tsaina, mijaly, mandalo fitsapana, mandalo ireo karazana zavatra izay tsy tianao eo amin'ny fiainanao, mangidy ny fiainanao, dia averimbereno io doa io satria mpaminany sallallahu alayhi wa sallam mbola nanamafy amin'ny hadisy manao hoe ilay doa izay nataony mpaminany Yunus alayhi salam rehefa izy tao anatin'ny kibon'ny baleine hoe la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin, izay olona mangataka an'izany doa izany amin'ny Allah dia Allah manokatra ny fiainany na feno blocage ny fiainany, na adin-tsaina ny fiainany, na fitsapana ny fiainany, na maro tsy manjary ny zavatra izay mandalo eo amin'ny fiainany, dia afaka raha mamerimberina izany doa izany
amin'ny nombre impair. Zany hoe ny nombre impair dia 2, 3, 7, 9 mandra-pahatonga ny any amin'ny 100 sy mihoatra an'izany. Midika zany fa tsara tsika mpino Islamo ao anatin'ny adin-tsaina. Ny olombelona rehetra ao anatin'ny adin-tsaina miverena amin'ny tomponao ary averimberena hoe la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh-dhalimin. Fao fafainy Allah ny fahotahanao ary ho raisin'ilay doa sy ny hataka nataonao ary esorina ao anatin'ny adin-tsainanao ary miala aminao ihany koa fitsapana maro samihafa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.